Anjarany commune Ankiloaka indray izao no mandray ny vonjy ranovaky avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza fondi taty amin'ny faritra Atsimo andrefana. Velom-pisaorana araka izany ireto mponina aty amin'ny commune Ankiloaka nahazo izao fanampiana izao. Faly dia faly rahay amin'izao famonjenareo anay izao. Vonintsiaroanareo rahay amin'ny raha nahazo anay atoy. Tsy hainay rolahy tsy ho faly. Havana moa nandalo teto tsy hitanay manamiany BNGMC. Inan zao le tsy la mazava ny avy agny taty tsinka la ny avy koa BNGMC nagnaty sany toy. Mahay tsy manao lontea fa zay magnampy anay zay hainay fa hasoanay avao teanay. Mahay nan zay zao teanay président hegna majondragna mampianina satria mahafaky ny halatsanay. Misaotra ny président hery zahay noho ny fahatongavany zao fagnampihany aminay ato izao. Ohatrany nanona ny foky any na eny teny ray aman-dreny tatsy hoe mba sambany zao. Ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao zany dia miezaka mijery ny aty fotony, mijery ny vahoaka madinika ary miezaka manampy azy ireo arak'izay azo atao. Raha ny tarehimarika Vonjimaika moa dia mahatratra 724,700 isan'ireo traboina taty amin'ny distriktin'ny Toliara faharoa. Ankoatrin'ny commune Ankiloaka izany dia i Belalanda sy Ankilimalinaka tsy anisiha ary Milenaka no nahazo izao fanampiana izao.